Ny fandinina ny fotoam-pifidianana, ny hampifandray ny lalam-pandrenana sy ny lalam-pifidianana. Ireo no isan'ny asa manokana usahan ilay voamera misahana ny fifidianana iraisany ministera eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Fifidianana mangarahara ekeny be sy ny maro ny tanjona hoy kosa ny Prime Ministre lehibe ny gouvernement. Za afaka manosokevitra amin'ny manosokevitra amintsika tsy resaka caution loatra fa resaka hoe ahoana no ahafahantsika mikirakira io fifidianana io zany amin'ny fotoana fohy voalaza ny didy mandalany misy zavatra tsy maintsy amboarina, misy zavatra tsy maintsy amboarina. Ohatra ho lalam-pandrenana miresaka iny ataoko hoe les démission de président iny zavatra ohatra n'iny zao ahoana natanterahana an'iny zany rehefa tena atao tokoa ny fifidianana. Maro ny zavatra manahirana ary io zany apetraka amin'ny fahamatorana ireo anatin'ny comité interministériel apetraka amin'ny fahamatorany mpanao politika tsiraireto Madagasikara. Malalaka amin'ny asany voamery io indrindra fa amin'ny fanangonana filan-kevitra isampatra afahana mamolavola ny lalàna mifehy ny fifidianana eto Madagasikara ny tanjona amin'izany. Zany hoe mifameno sy manampy tanteraka ny CENI amin'ny fanatsarana ny didy amandalana mifehy ny fifidianana eto Madagasikara. Ny antony dia satria araka ny voalazana lalàna dia tsy manana fahefana hanao tolo-dalàna na hanao volavola didim-panjakana ny CENI. Kanefa ny CENI dia manana fahefana kosa hanolotra sosikevitra ka ny fametrahan'ny gouvernement an'ilay voamery iraisan'ny ministera io zany dia mifameno sy mifanampy ary manampy CENI mihitsy amin'ny fanomanana fifidianana tena ao anatin'ny ara-dalàna. Efa amperinasa nanomboka omaly io voamera manokana io amin'izao fotoana izao. Manomboka mandray antotan-kevitra isampatra avy amin'ny CENI ihany koa izy ireo fa indrindra amin'ny mpanao politika.